La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nolotranao ny fampalalam-baovao. Hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena: décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nolotranao ny fampalalam-baovao. Ny tombo roa indray anisan'ireo namoy ainy vokatry ny coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra ny mbokany atoandro teo. Misa 9 amby zato ny tranga vaovao, ny ampy 17 nisan'ireo olona sitrana ho any androany. Natafatsangana omaly aza ilay voame raha manokana isana ny fiampiangana manoloana ny fitsarana avo eny anivony anteny miram-pirenena. Tsy ho afaka andinika ireo ontota taratasy ireo avy hatrany ity komisiona ity raha tsy amin'ny fotoam-pivoriana manaraka. Mampanahy ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny ady amin'ny kolokolo ny fanitsiana ny lalàna laharana fa 9 tsipika 1 mifeny paka na ny pôle anti-corruption. Natolotra olaniana teo anivony anteny miram-pirenena omaly ity tolo-dalàna ary misy ny fivoriana tsy ara-potoana angatan'ireo solombavam-boakandiny an'izany. Lehilahy iray 20 taona no atonketrika ny vakitrano sy fanolanana kanefa tamin'ny famoizana ain'olona tao Sambava. Sarina tany Anjovory distrika Amboasary faritra ny Nosy ihany koa ireo nangalalatra 70 tapitrisa ariary tao Antsahavaribe distrika Sambava. Ary farany nametra-pialana androany maraina ny Prime Ministre frantsay Edouard Philippe. Araka izany, izy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta frantsay izay ho tarihin'ny Prime Ministre vaovao. Klasy tokova faly marabantsika rehetra tonga soindray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Antotanisa mikasika ny coronavirus no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Ny tomborony namoy ny ainy noho ny coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Misa 9 amby zato kosa ny tranga vaovao ary ny ampy 17 nisan'ireo olona sitrana. Ary avy hatrany fanadihadiana. Ny ampy roa isan'ireo olona fantatra fa namoy ny ainy vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Miisa 7 amby zato ireo olona voatily fa mitondra ity valanaretina ity ho an'ny androany. Ny valim-pitiliana teo anivon'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux, ny ampy avy amin'ny laboratoire d'analyse médicale malagasy ary ny laboratoire teny amin'ny hôpital Bevelantanana no nahazoana ireo antotanisa vaovao ireo. Ny ampirondray ireo lafon'ity valanaretina ity, valanaretina Covid-19, nisan'ireo sitrana kosa dia 70 ary 7 amby zato ireo novoaka na ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Ny forme grave kosa araka ny hitatsika teo ary moliverenana rehefa aveo dia ny ampy enina. Avy eto Antananarivo avokoa ny akamaroan'ireo olona vaovao voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ireo. Etsy ankilany, nisy kosa ireo olona sitrana avy any amin'ny faritra Atsinanana, eo ihany koa ny avy eto amin'ny faritra Analamanga. Ny fitsinjaran'ireo ka vaovao zany aloha ny eto am-pelantanana amin'ny fitsinjarana dia 520 eto Antananarivo, au total eo daholo zany eto Antananarivo dia iray Moramanga fa misy ampony zany aloha tsy eto am-pelantanana hoe aiza ireo fa ny feno tanteraka dia nisan'ireo novoaka eto Antananarivo 520 izy ireo. Nisan'ireo sitrana indray dia mitsinjara ho 13 avy any amin'ny faritra Atsinanana ary 4 avy nitsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Raseta Bevelantanana. Ny forme grave 430 dia mitsinjara ho toy izao: ao Bevelantanana noraisina tanana ny 12 amin'izy ireo, eny Anosiala ny 5, eny Andotapenaka ny 4, Antsirabe ny 1, Morafeno ny Tomasina ny 1 ary hôpitaly Analaknina ny Tomasina ny anankiray. Arak'izany, mitotaly 12,540 nisan'ireo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny sian'ny tranga voalohany ny volana Martsa lasa teo. Miisa 7,50 kosa ireo sitrana amin'izany ary 7,27 ireo manaraka fitsaboana ankehitriny. Ho an'ny androany manokana, mitotaly 430 ireo marary mafy
Hatreto, ming totaly 4,730 ireo fitiliana natao teto amintsika hatramin'ny omaly faharoa ny volana Jolay. Manentana ny rehetra hitandrina sy hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana hatrany ny tompon'andraikitra ho fisorohana ny fiparitahan' ity valanaretina ity. Fa mizara telo lehibe ny fampiasam-bola azo avy amin'ireo mpamady vola sy ireo mpiara-monina manoloana ny ady atao amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 raha ny nambaran'ny Prime Ministre androany. Apetraka ihany koa ny rindran-damina mikasika ireo fitaovana ampiasain'ireo mpitsabo mba hisorohana ny tsy fampiana raha ny fanazavana hatrany. Henri Florian. Isan'ny teboka lehibe ny votra nandritra ny fandraisam-pitenena ny filoana ny teny meram-pirenena tao anatin'ny famaranana ny fotoam-pivoriana androany. Ny antefa mivantana tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny fangatahan'izy ireo ny amin'ny fangararana amin'ny fitantanana ny famatsim-bola azon'i Madagasikara amina miliara maromaro ankehitriny. Nambaran'ny Prime Ministre fa mizara teo lehibe ny ampiasana ireo vola ireo. Voalohany dia misy ny vola izay tonga dia vidianantsika fitaovana, vidianantsika ny ilaina, ampandehanantsika ny raharaha rehetrarehetra iaditsika amin'ny ty valanaretina ty. Hitantsika zany. Raha matoatsika manao ireny ezika rehetrarehetra mampivelatra ny ady ataontsika ireny dia misy volam-panjakana ao anatiny. Fa misy ihany koa miavy amin'izareo mpiara-monina amintsika. Ohatra anankiray resaka aminareo amin'izao fotoana zao raha hatramin'izay tsy misy ny respirateur eto amintsika mahatratra 7 zao ny respirateur empelatanatsika. Misy ampahany amin'ireo vola ireo dia ampidiritsika ao anaty tabolim-panjakana ary anaovantsika ny fandaniana ary-panjakana fahatratra zay. Ny fahatelo dia zao. Ny fahatelo dia misy lalam-bola azontsika izay mba ampiasaintsika mba ahafahantsika manisy lanja ny sandam-bola malagasy. Fantatrareo fa rehefa misy ny crise ohatran'izao dia tsy miditra ny vola vahiny aty amintsika. Dia ampahana amin'ireo vola ireo ampiasaintsika mba ahafahantsika manao ny stabilisation monétaire, zany hoe tsy mikrosofahana firy ny sandam-bola malagasy. Isan'ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ihany koa tamin'ny ity androany ity ny mahakasika ny fitarian'ireo mpitsabo amin'ny tsy fampian'ny fitaovana entina miasa sy iarovan-tena malohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Ny fitaovana ampiasain'ny mpitsabo sy mpitsabo-panampy dia misy. Efa lazavaina ambedibeny izany zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izany. Ny zavatra mbola tokony amboarina dia ny hoe ahoana ny tsinjarana an'ireo fitaovana ireo any amin'ny hopitaly. Ohatra zao, omaly 60,000 ny masque izay nomena ny amin'ny hopitaly anankiray tsirairay eto tampon-tanànany eto Antananarivo renivohitra zany. 60,000. Ny tsy maintsy hozaraina ao anatin'izany, mahampy zany. Misy ny stock ampelantanantsika. Fa hoe ahoana no atao ny fandaminana mba ireo fitaovana ireo dia tena lasa any amin'ny mpitsabo tokoa. Ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao nametraka fandaminana anankiray dia anisan'izany ny syndicat ny mpitsabo, syndicat ny paramède dia atsofoka antsika fitantanana amin'izay samy mangarara daholo dia hitantsika fampiasana azy ireo any amin'ny hopitaly tsirairay. Efa miezaka miroso amin'ny fanatsarana ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fametrahana ireo drafitra maro samihafa. Na eo aza izany, ilainy hatrany ny fitandremana ny tsirairay. Fa manoloana ny resaka mandeha mikasika ny fanambarana nataony teo anivon'ny CHU Anosiala fa ireo mararina forme sévère critique sisa nondraisy ny hopitalim-panjakana eny Ambohidratrimo sy ny hoe mila miantso aloha ireo dokotera andefa marary eny an-toerana. Nanambara ny tompon'andraikitra azo tamin'ny alalan'ny Antso Atarby fa fandaminana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra ny Antonzay ary transfert na fandaminana sy fandrindrana amin'ny sampitsabo ny lamina mikasika napetraka tamin'izay. Izany amin'iny fa ny farana androany ny fivoriana ara-potoana voalohany teny anivon'ny antenimieram-panao lalàna rotonta izay nahatratra 80 andro. Lalàna maro samihafa no nanaovana fankatoavana nandritra izany. Isan'ny asa lehibe ny votra nandritra ity fivoriana ity ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana. Henri Florian.
fa mifarana ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena amin'ity taona 2020 ity. Mitsodranana rosolomavambahoaka ho tonga somatsara ary mba ho lavitra ny coronavirus. Mifarana araka izany ny farana tamin'ity androanyity avokoa ireo fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ireo fahefana mpanao lalàna roa misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara, ny eo anivony antenimiera-pirenena sy ny anivony antenimiera-andoholona. Fivoriana naharitra 7 andro izay tafiditra ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera isan-taona. Eritsaivina, volavolan-dalàna maro samihafa no nandraisana fanapahan-kevitra tao anatin'ity fivoriana ity. Eo ihany koa ny zava-dehibe amin'izany dia ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ho an'ity taona ity. Lahadinika maro samihafa no tapaka nandritra ny fotoam-pivoriana, tao ihany koa ny fankatoavana lalàna isan-tsokajiny. No nipetraka teo amin'ny biraony antenimieram-pirenena nodinena sy lany avokoa izy ireo raha toaka ny efatra tamin'izany no nasiam-panitsiana fitaovam-polo. Tolo-dalàna miisa 3 kosa no nodiniana ka ny roa tamin'izany no lany somatsara rehefa nasiam-panitsiana 2020. Ny iray tamin'ireo tolo-dalàna ireo kosa dia nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Ary tolo-pe-kevitra ny isa 5 no mipetraka teo amin'ny biraony antenimieram-pirenena ka ny roa tamin'izany no lany tsy nasiam-panivana. Ny 3 ambiny kosa dia nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Voatendry ihany koa ny solitenany antenimieram-pirenena andrafitra ny seni ka mirary ny famoliazana ho azy isika ahatoto izany atsakany sy andavany ny asa izay niandriketany. Ny fananganana ny voamiera manokana misahana ny fiampangana eo anatrehan'ny fitsarana avo. Dingana lehibe tokoa izany amin'ny firosoantsika makany amin'ny tany tandalàna. Manainga ireo solomavamaoaka mpikambana ao anatin'izany komisiona izany ny tenako mba hanao ny asany ampahamendrena araka ny lalàna manan-kery satria fantatra fa tsy mora ary tsy izahana tavan'olona izany asa izany. Santonany ihany ireo voalaza etsy ambony ireo, fa eo ihany koa ny lahadinika maro samihafa. Ny antony fitondram-panjakana ezaka nampy ireo fitaovana entiny hiadiana amin'ny coronavirus ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ary tokony atao mazava ho izy ny mahakasika ny fitantanam-bolam-panjakana. Ny fitondram-panjakana kosa dia entanina mba hiroso bebe kokoa amin'ny ezaka fampitaovana ny mpitsabo sy ny fifampidinihana amin'izy ireo mahakasika ny olana sedrainy eo mpanatokosana ny asa. Tsy vitsy ny mitaraina amin'izany. Misy hafatra koa nefa izay tena manitikitika ny sainy ny solomavambahoaka dia ny mahakasika ny fampahafantarana azy ireo, fampahafantarana ny antenimieram-pirenena, ny mangarahara amin'ny fampiasana ny vola amatapotrisa-tapotrisa ny dolara mahakasika ny hitantanana sy tsinjovana ara-tsosialy noho ny voina teraka ty farana retina COVID-19. Tetsankilana, taoriany ny famarana ny fotoam-pivoriana teny anivony antenimieram-pirenena, niroso tamin'ny fanatanterahana ny famarana ny fotoam-pivoriana ihany koa ireo olona tetsy Anosikely. Raha ny fantatra, amin'ny volana Oktobra ho avy izao indray vao iroso anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny eo anivony antenimera rotonta araka ny lalàna. Araka ny lalàna hatrany, azon'ny gouvernement atao ihany koa ny mampiantso fivoriana tsy ara-potoana mialohan'ny volana Oktobra io raha toa ka misy ilana izany.
Fanatafatsangana omaly azy ilay voamera manokana isahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avy eny anivon'ny antenimera-pirenena. Tsy afaka andinika ireo antotan-taratasy ireo avy hatrany ity komisiona ity raha tsy amin'ny fotoam-pivoriana manaraka. Henri Florian Antrany. Tamin'ny ora farany omaly, vao tafapetraka ary tafatsangana ilay voamera manokana isahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo eny anivon'ny antenimera-pirenena. Raha ny fantatra, tokony ny rosoana tao anatin'ity fivoriana ara-potoana ity ny fandinihana ireo antotan-taratasy miisa 70 efa nalefa ny fitsarana tampony eny anivon'ny antenimera-pirenena. Tsy tontosa ankelan'izany fa voatendry miandry ny fotoam-pivoriana manaraka indray. Samanana heviny ankilan'ireo solovam-bahoaka manoloana izany. Natsanga moa ny commission iny zany hoe tsy olo ambony ihany no enjena fa ny olo manao ratsy rehetra. Zay natonga solovam-bahoaka hoe satria misy tsinjanjolena ny mahazo antsika ny ambany. Satria antsika ambany ihany vao tsinjanjolena dia tsy hitany atao. Dia voatery hoe natsanga ny commission iny mba hanenjika izay olo rehetra fa tsy ny olo ambony ihany. Baka ambany jusqu'à ambony. Napitsangana ny eny misy fitarana tokoa ny fanaova azy. Fe zay mahatonga anahy hoe tampitsy ilay session. Tampitsy ilay ordre du jour nay dia nampitiry ny maimaika. Ny tanterahanay zany anasoanany zany. Mety misy fivoriana tsy ara-potoana atao bakeo mety lanina e. Mety ataonay ihany satria le présidentsika ane mavitsika. Tena ataony misy ny lalàna hoe mba handeha. Hitantsika koa male tsy amena tsiny koa le valana aretina ity mizeky zao raha mahazo antsika dia zay mahatonga anazy fa eto zahay solombavambahoaka miezaka hampandany an'io. Ary miezaka koa ny présidentsika hoe hanoso lalàna mety misy session ordinaire miboaka an'izay mandeha dia mety manao. Zany hoe mahazava-dehibe amin'io misy fahefana mivantana ny vahoaka amin'ny alalan'ny solombavambahoaka amin'ny commission io mandinika ny tsirariny sy fanodikodinany ny harem-pirenena. Zay ny mahazava-dehibe ny fisiany fitsanganana azy io ary opelantanany vahoaka mihitsy zany mitsara an'izay. Ka ngamba ny lalana anankiray io anafahana le tsy maty manota. Ary koa ezahana mitovy ny olona rehetra. Tsisy hoe kaiky ny fitondrana na lavitra fitondrana tsy izany fa tena tany-tandalana mitovy ny olona rehetra raha tafipetraka atsika zay mino fa afaka fotoana fohy iainga ary amiratra firenena atsika. Amin'ny fotoana manaraka indray araka izany, vao iroso amin'ny fandinihana ireo antotan-taratasy miisa 70 mahavoaroroy mpitondra ambony toto amin'ny firenena ireo solombavambahoaka. Tsy ahivana fa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Vopeno Tsabotokay Honoré no voafidy filohan'ity voamera manokana ity. Miisa 70 ireo solombavambahoaka mandrafitra ity komisiona ity. Ny 70 amin'ireo avy amin'ny vondrona IRD, ny 3 avy amin'ny JPR ary ny 2 ambiny avy amin'ny Antokotim. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mampanahy ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny ady amin'ny kolikoly ny fanitsiana ny lalàna laharana fa 9 tsipika 1 mifehy paka na ny pôle anti-corruption. Natolotra olanina teo anivon'ny antenimera-pirenena omaly ny tolo-dalàna. Misy ny fivoriana tsy ara-potoana angatan'ireo solombavambahoaka andinihan'izany. Nela Ranafson. Velom-panontaniana avokoa ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly tamin'ny tolo-dalàna fanovana ny lalàna laharana fa 9 tsipika 1 mifehy paka na ny pôle anti-corruption izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernement tany voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Ary efa nolaniny teo anivon'ny antenimera-pirenena omaly ilay tolo-dalàna. Misy ihany ny fangatahana fivoriana tsy ara-potoana angatahan'ireo solombavambahoaka andinihana misimisy ity tolo-dalàna ity. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fanovana ity lalàna ity raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Misy akony maro amin'ny ady atao amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny fanovana io lalàna io. Le izany dia voalohany dia hoe afoezina zany mandana fotoam-piasan'ireo mpitsara ao amin'ny paka. Efa taona izy tao anatin'ny lalàna nanankery teo zany dia lasa telo taona le izy ny antony nanaovana azy efa taona nge dia mba hampisy stabilité tsy iovaova zany ireo olona ireo. Satria amin'izay izy mba afaka mifantoka tsara amin'ny asany tsisy hoe pression avy any ivelany na inona. Rehefa afoezinao eo dia mitombo zany izay ilay instabilité tiana ialana teo izay. Dia ny tena mampiayanay ao anatin'ilay fanovana dia hoe azo sorona amin'ny fahefan'ny paka koa na ny compétence zany ireo antsoina hoe crime financier économique. Dia ireo nefany
fantatra fa mifandray foana amin'ny resaka kolikoly ngetra ny hoe hitanareo dia tournement sy ny sisy ireny mifandray foana amin'ny kolikoly dia maninona no asorina iza ny tianao ao arovana ao anatin'izay zavatra izay izany ilay mampametra-panontaniana. Isan'ny dingana lehibe nataon'i Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny fametrahana ny paka izay efa nanao ny asany nandritra ny 2 taona izay. Tsy tokony mbola hisy ny fanovana ny lalàna mifehy izany raha ny fanazavan'izy ireo hatrano antony ny mety hanakorontanana ny rafitra izay efa misy. Izay ny amin'ny fanankatoavana nandritra ny filan-kevitra munisipaly farany teo ny lahadinika momba ny fampidirana ny commune urbaine Antananarivo ao anatin'ny PAM na ny ifampanajariana n'Antananarivo sy ny manodidina ahafahana mandrindra manoloana ny fitombon'ny mponina sy ny fanajariana an-tany ity farany. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny sakana tsy nahafahana nampiditra ny tanàna Antananarivo tao anatin'ny PAM na ny ifampanajariana n'Antananarivo sy ny manodidina. Lany nandritra ny filan-kevitry ny tanàna farany teo lahadinika mikasika izany. Nandeha ny contrat administratif ny 2019 nandeha ny budget additionnel lany tamin'ny Maronisa mihoatra ny Maronisa ireo zavatra anankiroa fa rehefa tonga ilay tena hoe fampandrosoana ny tanàna hijerevana ny tena hoe fampandrosoana maharitra amin'ny tanàna dia betsaka ihany koa no misakana. Eo ny ara-politika, katsikajy ara-politika, eo tsy fahavononana fotsiny tsotro izao ny androso. Ka izay zany ny tiana hisintonana ny sain'ny tsirairay hoe tena vonona tokotra ny ve ny ampandroso ny tanàna Antananarivo isika sa dia mbola hanao ilay katsikajy kely izay tsy dia mitondra makaiza. Itsika Antananarivo mibemponina indrindra ary tokony mieritrretina hoe ahoana ny fiafaran'ity tanànantsika ity fa efa hipoaka ilay tanàna. Isan'ny olana nisy teo aloha mikasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ny tsy fisian'ny tetikasa entina handrindrana ny tanàna manoloana ny fitombon'ny mponina. Ilaina araka izany ny fijerena paikady ho fampandrosoana ny tanàna eo anatrehan'izany. Io ny mahazava-dehibe ny hidirana amin'ny PAM raha ny fanazavana. Tery Antananarivo, ny fakona Antananarivo renivohitra dia any amin'ny commune manodidina misy azy. Ny zotra régionaly na hoe communal zany mbola eto Antananarivo renivohitra koa no hiatsonany. Ny ranontsika, ny rano mandeha zany rehefa avy ny orana dia mivarona amin'ireo commune manodidina. Izany zany dia mila fijerena, fifandraisan-tanana, fiaraha-mijery, miaraka ny fampandrosoana ny grand tanàna ity fa ireo commune rehetrarehetra manodidina antsika ireo dia tena hoe miankina amin'ireo isika. Ankoatr'izay, nanamafy ny fanohanan'izy ireo ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny tompon'andraikitra mpanantanteraka, ireo mpanolontsaina ny tanàna lany tamin'ny vovonana IRK, eo ihany koa ireo mpanolontsaina mahaleotena mikasika ny asa fampandrosoana sy ny fampanarahan-dalàna tanterahana eto amin'ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Fampiakatra ny saran'ny tolotra omeny ny mpandraharaha manodidina ny sehatry ny serasera eto Madagasikara. Antony misy fiakaran-droa isan-jato raha oharina amin'ny teo aloha ny droit d'accise ka lasa 10 isan-jato araka ny voarafitra anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana 24 avesatra ny fiatraikany izany hoy ny mpampiasa ny fitaovan-tserasera isan-tokony. Orinasa mandinika mivelona ao amin'ny sehatra io ihany koa no voakasika mivantana. Ivry no nanao ny fanadihadiana. Hiakatra ny saran'ny tolotra omeny ny mpandraharaha manodidina ny sehatry ny serasera eto Madagasikara araka ny fanazavana azo. Voakazika izany avokoa na izany ny internet, ny antso ataribia sy ny maro hafa. Ny fiakaran'ny droit d'accise ho 10 isan-jato araka ny voafaritra anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana 22 no antony. Fiakaram-bidy izay avesatra amin'ny mpampiasa fitaovan-tserasera, indrindra ny orinasa madinika mivelona amin'ny sehatra io. Olana be io anay satria tonga dia nandefa mail ny fournisseur d'accès internet hoe ampiakarina ny vidin'ny internet aty aminay. Ny prix ny internet zany amin'izao fotoana izao misy hatramin'ny 300 000 ariary hatrany amin'ny 2 millions d'ariary. Donc ireo zany raha misy fiakarany minimum 25% zany no fiakarany io. Donc le prix io zany raha mety ohatra zany hoe 500 000 ariary amin'izao fotoana izao mety hiakatra hatrany amin'ny 640 000 ariary na 650 000 ariary zany. Dia nefa araka ny teneniko teo hoe le 500 000 ariary rehefa tsy voalohana intsony isam-bolana. Offre 200 000 300 000 ariary zany aloha ny trano, tsy mety amina cybercafé zany. Fa ny offre mety amin'ny cybercafé manomboka eo amin'ny
420 000 ariary miakatra eo zany manomboka tokony mazaka kanefa io rehefa tena ampiasainao zay le teneniko hoe misy problème eto amintsika le coupure de latence na connexion izay tsy fantatra mihitsy inona ny antony izy de lasa tapatapaka foana le izy sy miraikidraikitra foana donc ny tena olana zany amin'izay fotoana zay de hoe na misy ara le connexion de tsy vao maîtriser ny fournisseur le izy mampamitra-panontaniana ny fikasan'ny mpandraharaha manodidina ny sehatry ny serasera mipiakatra ny sarany tolotra omeny hoy ny fobe mpitantanana Gabeny Etra efa nitonany maro no tsy nahitana fiakarany ny droit d'accise saingy tsy nihetsika ny sarany tolotra samihafa raha ny fanazabana. Droit d'accise zany tany amin'ny 2007 tany ho any izy dia 500. Tany amin'ny 2008 ka hatramin'ny 2015 700. 2016 ka hatramin'ny 2018 dia 100. Nanomboka ny taona 2019 dia nahena ho 700 izany. 2.b zao zany ny fampihenana ny droit d'accise io tamin'ny 2018 par rapport tamin'ny 2019 par rapport amin'ny 2018. Taona 2020 amin'izay tao anatin'ny loi des finances initiale naverinay any amin'ny 100 zany ny taona droit d'accise. Zao ny magaga rehefa nampidinitsika ho 700 zany ny taona droit d'accise dia tsy nahazo taratasy mihitsy na tsy nandrefa taratasy izy hoe nidina 700 ny taona droit d'accise dia mampandray anareo izahay fa tokony hahena ny sandany communication. Mbola nitonony raha oharina amin'ireo firenena afrikana hafa ny droit d'accise eto amintsika tafiakatra 8% zany any Gabon. Raha isan-jaton'ny PIB ny vola ampidiriny droit d'accise amin'ny kitapom-bola-panjakana manodidina ny 4.7 lavitrisy zany ny taona 2012 ka 9% io avy amin'ny sehatra ny serasera sy ny fifandraisan-davitra. Tsy mbola nahazoana fanazabana mahakasika io fiakarany tolotra samihafa io ny mpandraharaha. Antenainy arak'izany ny hitondran'izy ireo ny fomba fijeriny manoloana ny fampiakaram-bidy. Mialohany anarantsika ny toy izay fampahalalam-baovao izay mikasika ny fisiany miaramila tratran'ny Covid-19 dia anaraka dokavaritra isika. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Ansaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika manoloana ny fitaranany maro fa hoe andoavam-bola ny fakana fahazon-dalana mivoaka. Nandiso izany ny tompon'andraikitra androany ary namafisiny fa tsy misy ny vola aloha. Tsy ao anatin'ny 420 ora no mivoaka ihany koa ny fangatana fahazon-dalana ivoaka ny faritra Analamanga. Michela Renardson. Toerana roa irery ihany no mamoaka ny fahazon-dalana ivoaka ny faritra Analamanga hiazo ny faritra hafa. Centre de commandement opérationnel Ivato ary ny Garmaki. Eto amin'ny Garmaki, filaharana angataka fahazon-dalana no hita isa-maraina. Maro ireo antony angatan'ireo olona izay fahazon-dalana izay. Fanazavana zany. Natria nisy resaka fanatsoka ny telefônina maro moa zany taty dia misy indreo telefônina maromaro efa natsipony zareo ary dia mindray tsy maray tsolo le telefôna. Dia farana nakety mihitsy zany. Misy fotoana efa tety ihany hoe ny olona manana autorisation na collecte zany manao trondro sy voamaina dia tonga dia afaka mandeha. Fa nefa nazana zany tonga ihany zany aloha anontany eto satria tsy tiako rehefa lefa andray vao tratrany hoe tsy afaka mivoaka an'Antananarivo. Dia izay no nanontaniako an'zareo teo anefa ny tsisy asay mijery an'ity nefa tsisy hitako ato le zavatra teneniny. Izay le tena tonga avako eto. Na zao vao androany any nanao dia resaka motivation autorisation hoe hanosy vary any anatina saka. Tanimbary dia andeha hanosy vary no angatana autorisation satria ohatran'ny voasoratra anatin'ilay anona manko izay. Autorisation fahazon-dalana andevina. Le olona maty tamin'ny talata dia mbola dossier be dia be zany dia tamin'izareo dia zay niverenana isan'andro zany zany mamorona le dossier zany dia tsy fantatra androany na azo na tsy azo. Alevina any amin'ny faritra any Ambositra. Voalohany indrindra zany takin'ireo zany dia le lien de parenté amin'ilay maty. Ohatra zany ny zanany dia ny vadiny fa raha ohatra ny rafozan-janany zao dia tsy afaka. Fa tsy maintsy misy la pièce justificative daholo zany. Misy vola aloha? Non. Tsisy aloha tsy n'exige vola izy fa hoe bon hoe complétons ny taratasinareo dia atao le izy. Tsy misy ny vola aloha raha ny fanazavana rehefa mangataka izay fahazon-dalana izay. Ireo taratasy fanamarinana no mila feno. Misy ny sazy miatra ho an'ireo mini manao kolikoly amin'izany raha ny fanazavan'ny mpandrindra eo anivon'ny CCO androany. Raha tsy aivina, misy sokajy maromaro ireo fiara mahazo izay fahazon-dalana izay. Ny fitaterana marary na olona mila fitsaboana maika na ny antsoina hoe évacuation sanitaire. Ny fiara mitondra mpiasam-panjakana mamita iraka, fitaterana entana stratejika, fitaterana fanomezana, fiara mitondra olona haka entana ao amin'ny fahadiseranana, ireo mitondra olona monjy raram-pitsarana na ireo fiara mitondra olona mandray pension ary ireo fiara mitondra razana lena. Tsy azo leferiny intsony ny gaboraraka sy tsy fanaran-dalàna eo amin'ny sehatry ny arena kibony tany. Antony, io no isan'ny fanohitra ahafahana manarina ny toe-karena aorian'ny krizy ara-pahasalamana hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Namafisina fa ny fanaraha-maso ka fiara tsy mataho-dalana folo no natolotra ny polisy ny arena kibony tany omaly. Fanadidina vetrany. Tsy mbola voafeny gaboraraka eo amin'ny sehatry ny arena kibony tany hatreto. Fitrandrahana tsy ara-dalàna, famoahana tsokosoko ny harem-pirenena, endrika tsy fanarahan-dalàna mateti-pitranga. Amafisina ny fanenjena ny mpanao tantely afadrakotra ny harem-pirenena manomboka izao, ka antony nanamafisana ny fampitaovana ny polisy ny arena kibony tany. Ireo fiara folo ireo dia ho aparitaka any amin'ny faritra izay misy ny rantsamangaika ny ministera zany hiara-iasa amin'ireo polisy ny arena kibony tany any, hanatsara kokoa ny fampiarana ny lalàna, ny fanenjehana ny tsy manara-dalàna ao anivon'izany sehatra izany, mba tonga ny sehatry ny arena kibony tany ho fanohitra tokoa ho amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena ary ampiarina ny toe-karena ka hantanteraka ny emergence ny Madagasikara arak'izay fa antenaitsika sy anandraitsika vahoaka rehetra mahakasika an'izany arena kibony tany hananantsika izany. Ahitana polisy, zandary, teknisianina, injeniera sy mpitsara no mandrafitra ny polisy ny arena kibony tany. Nanamafy ny fahavononany ifanolo-tanana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Vokatra mivaingana ho an'ny tombontsoa iombonana arak'izany no andrasana, hoy ny minisitra tompon'andraikitra omaly, nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fiara ho ampiasain'ny polisy ny arena kibony tany manerana ny faritra.
Araka ny voalaza teo dia miaramila telo eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no voamarina fa tratry ny Covid-19. Nisy manoloan'io ny fitsirihana ireo toby miisa 5 manerana an'Antananarivo androany ka nampatsiahivina tamin'ireo miaramila rehetra ny fepetra izay efa napetraka, toy ihany koa ny fanomezana CV ho azy ireo. Nela Ranefson. Miaramila iray efa nisotro ronono no lavon'ny valanaretina coronavirus. Miisa 3 ihany koa ireo miaramila izay voamarina fa mitondra ny tsimikaretina raha ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Manoloana izany, nanatanteraka fitsirihana ireo vondrotoby na ny place d'armes miisa 5 eto Antananarivo sy ny manodidina androany ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo lehibe ny état-major. Namafisany tamin'izany ny tokony hanarahana ireo fepetra fiarovana ireo miaramila andaharana sy ireo miaramila manatanteraka irag. Notolorana CVO sy arotava ihany koa ireo miaramila mba ahafahany miaro ny tenany. Misy miaramila zay voan'izy eo kehitriny ary misy ara olona eo akaiky ao amin'ny ministère fiarovam-pirenena zay nanakaiky ny ministra zay voan'izy io positif omaly ka zany ny antony ijoroky eto ihany koa manafatra atsika zany fa tsy mifidy galona io valanaretina io. Fantatrareo tsara ihany koa fa miakatra ny tahan'ny olona tratran'ny valanaretina corona-19 ankehitriny ary tsy jerevantsika akaiky ihany koa ny fiarovana an'ireo miaramila reo satria izy reo dia na andro na alina dia matetika ny ivelany any miaro ny vahoaka sy ny fananany mampanaja ny fepetra rehetra miadina amin'ny coronavirus amin'ity valanaretina ty nefa ihany koa mandray anjara feno amin'ny famiarenana ny sy fitazomana indrindrandrindra ny fandriampahalemana any ambanivohitra. Noho izany tsy maintsy arovantsika koa reo miaramila reo, tsy maintsy miaro ny tenany izy reo ahafahany miaro ny manodidina azy ary ahafahana miaro ny vahoaka malagasy. Namafisin'ireo miaramila mpitsabo fa mitohatra ny asan'ny brigade d'intervention spéciale Covid-19. Hatramin'ny tombony hatramin'ny 30 mars 2021 zany no mitohy dia mamaly ny antso avy eo amin'ny 914 rehefa misy antso hitadiavana anay dia mamaly ny antso mandeha sur terrain zany zay rehefa avy eo manao ny test PCR moa zany no ataontsika amin'izao, manao test PCR an'izay olona ilana an'izany sy manao ny riposte raha ohatra ka fantatra fa nisy positif teo amin'ilay toerana dia manao an'izay action-na riposte zay. Raha na miasa ministère fahasalamana amin'ny CNOS zany zay asana izay akoatra ny appel avy eo amin'ny 914 dia misy koa ny avy amin'ny commandement zany avy amin'ny état-major zay mandefa paiko anay sy ny avy amin'ny CNOS raha ohatra ka avy any amin'ny zareo indray no misy fiantsony. Dia ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 zany amin'izao fiombon'ny aretin'izao dia vao mainka miatrana mafimafy kokoa zay mitady an'ireo olona zay manana ny olana ray manontolo eny amin'ny fiarahamonina eny. Nambaran'ny ministra nandritra ny fandalovana fa isy ny fitiliana ho atao amin'ireo miaramila izay miatrika mivantana ny valanaretina coronavirus sy manatotosan'ny asany amin'ny fandriampahalemana eny anivon'ny fiarahamonina. Akoatra izay misy ihany koa ny fanolorana omby teny amin'ny toby samihafa, fanomezana avy any amin'ny filoha faratapony Foloalinda Malagasy ho fisaorana azy ireo tamin'ny natotosana ny matso lehibe izay natao teo amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray lehilahy iray 70 taona no atony ketrika ny vakitrano sy fanolanana ka ny afara tamin'ny famoizana ain'olona tao Sambava. Sarona tany Antsivory district Amboasary faritra Nosy ihany koa ireo nangalatra 70 tapitrisa ariary tany Antsavaribe district Sambava. Kaiton Andretsilavo. Ny arivan'ny 20 Jiona 2024 nisy famonoana olona tamin'ny fomba feno abibiana tao amin'ny fongotany Antanifotsy commune Ambanivohitra Sambava ka tovovavy iray 20 taona no namoy ainy voa olana tao an-tranony. Very ihany koa ny moto sy ny finday avo lenta tao aminy. Ny ampitson'io no tonga nitsirika ny tranganisy avy eo anivon'ny Zandarmaria am-pirenena. Tao anatin'izany, ny zavatra mampiayay izay niantefa tamin'ny mpiaramonina teo aminy. Taorian'ny nahazoana loharanom-baovao, voasambotra ny iray izay voatondro nandray anjara tamin'ny famakiana trano. Ny talata, voasambotra ilay lehilahy 70 taona, mpiaramonina aminy izay nahavita heloka be vava hoy ny eo anivon'ny Zandarmaria nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly. Mariana fa vakitrano zany nidiran'izy ireo niditra tao amin'ilay tovovavy io. Rehefa tafiditra izy ny vakindreo ny varavarana, tafiditra izy dia ny anao
fanolanana aloha ny tena atao anatin'ny sain'izy ireo. Rehefa somary namaly anazy le tovavy a dia nandeha amin'izay ny herisetra ny tsantokantsy a, dia izay ny tena antony a nahatonga le fahafatesana. Vitandreo ihany moa ny filandratsiny fa noho ny ezaka izay nataony teto amin'ny brigady voasambotra daholo ny olon-dratsy tao anatin'izao. Ankoatra io tranga io nahitambokany ihany koa ny momba ilay fanafihana ny tranga tany be famelona commune ambanivohitra Antsahavarobe, distrika Sambava, izay nandrobana tokantrano iray ary nahalasa ny vola manodidina ny 70 tapitrisa ariary, izay nitranga ny 17 aprily 2024 ka voasambotra tany Antsivoro distrika Amboasary, faritra Nosy ary naverina ny Sambava ny 20 Jona 2024 lasa teo. Tratran-tany ny olona telo tamin'ireo olona ratsy ireo. Ka rehefa tratran-tany moa izy zany tia fantatra tamin'izany fotoana fa herinandro ny natongavany tany no natratrarana anazy. Nezaka moa zahay ahita tamin'ny gendarmerie ianao ny fomba izay nahafahana nakan'ireo olona ireo tany. Ka tonga teto amintsika izy ny 20 volana Jiona, ka rehefa natao moa ny famotorana dia natolotra ny any amin'ny fitsarana ireo olona ireo dia voatazona vonjimaika any amin'ny fonjany Antalaha amin'izao fotoana zao. Samy efa natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antalaha avokoa ireo tranga roa samy hafa ireo. Samy niaiky ny elokavitana izy ireo nandritra ny famotorana nataon'ny mpitandro ny filaminana ary samy voatazona vonjimaika avokoa omaly 2 Jolay 2024. Raha manaraka izao indray ary ny laharana manaraka ny Madagascar Matin Hebdo nivoaka androany. Ravetrany. Nivoaka androany ny laharana 530 ny Madagascar Matin Hebdo ny ho an'ny 7 ka hatramin'ny 7 volana Jolay 2024 amin'ny vidiny 900 ariary. Lohateny lehibe amin'izany, lutte contre le coronavirus, belle avancée des recherches à Madagascar, izay hita ao amin'ny pejy 405. Troupe Bakomanga, Mariette Basoarnala n'est plus. Ao amin'ny pejy 10 no ahitantsika izany. Ao amin'ny pejy 112 kosa, famokarana lohamenaka, sehatra mampidi-bola vahiny ho an'ny Madagasikara. Ao amin'ny pejy 9 kosa no ahitantsika ny taranja fanatanjahantena, football CAF, report du calendrier de la CAN. Ary tahaka ny mahazatra dia hitantsika ao amin'ny pejy 10 ny ampany amin'ny fandaharana lalino izay arahinao raha amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva, sehatra ny fizahantany olona mandinina ny 4 novembre asa. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena kosa indray, nametra-pialana androany maraina ny Prime Ministre Frantsay Edouard Philippe. Araka izany isy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Frantsay izay hotariny Prime Ministre vaovao. Raha vetrany ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Manoloana ny famiatra-pialan'ny Prime Ministre Frantsay Edouard Philippe androany maraina, namoaka fanambarana ny teo anivon'ny fitondram-panjakana Frantsay fa i Jean Castex no andiby azy eo amin'ny fitantanana ny gouvernemanta. Ho tanterahina ny alina ny famindram-pahefana eo amin'ny rotonta, isy ihany koa araka izany ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Frantsay. Raha ny fampitam-baovao, anisan'ny mpiara-miasa akaiky ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy ity Prime Ministre vaovao ity, isany amin'ireo namolavolan'ny paikady hiverenana amin'ny fiainana andavanandro an'i Frantsa, manoloana ny valanaretina coronavirus ihany koa ity mpandimby an'i Edouard Philippe ity. Andrasana araka izany izay ho fiovana hitranga an'i Frantsa tao aoriana ity fiovan'ny Prime Ministre ity. Izay ankoa tompoko klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena, décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ni Vavao.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous a présenté ny vaovao.